Miarabantsika tsirairay avy indray satria ity maraina larobia ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fotoana manokana indray ahafahantsika mandray ny teniny amin'izao maraina izao. Niterantsika any amin'izany nefa dia hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra io fa mbola nomenao amin'izao fotoana izao dia ahafahanay miaona aminao, eo anay ny hery rehetra ary eo ka ny fahasoavana hanafaka anay amin'ny tsy mety rehetra, metezinao hitenao amponay amin'ny Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mangataka amin'ny anaran'i Jesosy. Araina amin'ny Jaona 4:17 manao hoe ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny Zanaka. Amen. Mahazo matoky an'Andriamanitra antsika, mahavelo mpisaorana azy zany ary eniboninahitra tokoa ny Tompo rehefa matoky azy tsika ka mametraka eo aminy ny fanahintsika rehetra. Hitan'i Jehovahandriamanitra fa tsy feno ny drafi-pamonjena raha ny fihetseham-po ny feno fitiavana fotsiny no nitserahana antsika. Koa nanendry mpisolo vavy izy, izay olombelona tahaka antsika apetraka eo amin'ny altarany. Izy no hanalalana antsika sy haneho antsika eo anatrehan'Andriamanitra ho toy ny zanakalahiny sy ny zanakavaviny. Mifona ho an'izay rehetra mandray azy Kristy, omeny hery ireo noho ny famendrehany tenany ho tonga isan'ny ankonan'Andriamanitra. Zanaky ny mpanjaka ny lanitra ary nasehon'ny Ray ny fitiavany tsy manampetra an'i Kristy, izay nandony sara ny fanavotana antsika tamin'ny rany, ka izay sakaizan'i Kristy dia sakaizany ihany koa. Afa-po tamin'ny asa fanavotana natao izy ary ankalazaina noho ny natongavany ny zanany ho nofo ny fiainana, ny fahafatesana ary ny asa fanelanelana nataony. Misandratra any amin'ny Ray amin'ny araran'i Kristy ny fangatahantsika. Manao fanelanelana ho antsika Kristy ary Andriamanitra manome malalaka antsika ny are-pahasoavany mba ho faly sy hizara ny zana amin'ny hafintsika. Mangata amin'ny anarako izy, tsy milaza aminareo aho fa izao no angataka amin'ny Ray ho anareo fa ny Ray dia tia anareo satria anareo efa tia ahako. Mangata dia azy ianareo mba ho tanteraka amin'ny fifalianareo. Indray ny hasoavany, tombontsoa lehibe tokoa no omeny antsika. Dia Kristy no mampifandray ny olombelona amin'Andriamanitra Ray. Ary rehefa manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famendrehan'i Kristy isika dia mitafy ny akanjom-pisoronany. Apetrany eo anilany isika, sakambiny ny sandry ny maha olombelona azy ary ny sandry maha-Andriamanitra azy kosa mamikitra ny seza fiandrianan'ilay mandrakizay. Apetrany eo an-tanantsika tahaka n'ireny ditin-kazo manitra ao anaty lovia ny famendrehany mba hampaharezana antsika hivavaka. Nanome toky izy fa hiaino, nanome toky ihany koa izy fa hamaly ny fitalahoantsika. Eny tonga mpanelanelana amintsika sy Andriamanitra Kristy ao anatin'ny vavaka ary amin'ny alalany koa no hiampitany fitahiana avy amin'Andriamanitra ho amintsika. Nampiraisiny ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona ka mahatonga antsika akaiky an'Andriamanitra ankehitriny. Io Kristy manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana raha misy teo any amin'ny Ray hozy izy dia amin'ny alalako. Aoka ny firaisantsika amin'ny Kristy ahatonga antsika mandrakariva, atsapa ny fifandraisantsika amin'ilay Ray antsika izay any an-danitra ary ihany koa ny hatanteraka ny fikasantsika amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Ray hony amin'izany fitahiana lehibe omenao anay izany dia ny fahafahanay mifandray amin'ilay Ray izay namorona ny zavatra rehetra, mifandray aminao ihany koa izay manaiky ianao ho mpanelanelana anay amin'ilay Ray. Aoka Tompo atsapanay isanandro izany famindramponao izany, ka mangataka izahay indrindra mba nomezanao fahendrena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salam
miaro